Zany lohahevitra natao momba ny fampandrosoana maharitra dia mba ho avoakany ao anatin'ny fifaninanana zany hoe ahoana ny fahitana an'izany fampandrosoana maharitra zany eto à Madagascar dia avoakany amin'ny alalan'ny film zany avy eo ilay film mba ahafahana manentana indray ny tanora namany hafa zany. Voalohany indrindra aloha hoe tafiditra tao anatin'ilay lohahevitra dia avy eo hoe nisy ihany koa ny hoe karazana nangatahana zany hoe documentaire fiction sy 2D dia avy eo koa hoe ho tanteraka ao anatin'ny 3 minitra nanaraka amin'ny fepetra nangatahana ve satria nisy hoe famintinana fohy zany ilay izy dia nanaraka an'izay ve dia ho azo avadika fa film zay zany no fepetra ny safidianana dia tao anatiny koa ny hoe originalité an'ilay zavatra natolotra ry zareo zay zany ny fomba ny safidianana azy.